Tokolasy tongovavy anterina ny arabo mba mimpirarintso antsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao indray. Talata 9 septambra 2024 manantitra ny arabo mba mimpirarintso antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina miaraka amin'ny miara-manonja indray amin'ity andro vaovao ity. Soratsika ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria midika foana zany hoe velona tra-pamonjena isika mianakavy, velona tra-pamonjena izay miatrika ny adidy tsy maintsy atao amin'ny firenena sy ny andraikitra maro samihafa ihany koa. Fanatetarahana ny adidy sy ny andraikitra amin'ny firenena atao ao anatin'ny fahamarinana anjakan'ny marina zany, nrariny ny itsiny, izany no ezahantsika tanterahana eto amin'ity firenena ity. Soratsika ny teknisianina ao ambadika ao izay tarihan'ny Rivaly sy ny ekipany izay mikirakira ny resaka teknika, eo ihany koa ny ao amin'ny radio Mada, ny any amin'ny faritra maro manerana ny nosy any zany dia misy teknisianina avokoa. Dia isoratsika izy ireny ary ianao izay manaraka amin'ny fandarana no tolorana ny fisaorana manokana satria maninona? Satria dia apetraka ao mazava tsara izany hoe lanja sy ny asan'ny firenena malagasy izany. Malagasy ho an'ny Madagasikara, Madagasikara ho an'ny malagasy, fa tsy hoe Madagasikara ho an'ny vazaha, tsy zay mihitsy le izy fa Madagasikara ho an'ny malagasy ary ny malagasy ho an'ny Madagasikara. Mazava tsara zany tsy hoe teny vao miforonona vao malina ho fakimaly fa teny efa napetraka ireo ray aman-dreny tany aloha tany zany ary misy dikany izay hoe Madagasikara ho an'ny malagasy zay fa tsy hoe Madagasikara ho an'ny frantsay na Madagasikara ho an'ny vahiny, na hoe ny vahiny ho an'ny Madagasikara, fa Madagasikara ho an'ny malagasy, malagasy ho an'ny Madagasikara. Mifono hevi-dehibe zany, mifono hevi-dalana zany ary tsy vitan'ny tenitenenina fotsiny fa aseho ampiarina eto amin'ity firenena ity. Eny fa nany hoe tsy amin'ny fotoam-pifidianana ihany no anehoana an'izany fa isanandro dia atao ao an-tsaina ary aleteo ao anatin'ny ankizy, ao anatin'ny sain'ny tanora, ao anatin'ny olon-dehibe hoe ity Madagasikara ity dia ho an'ny malagasy ity ary malagasy ho an'ny Madagasikara, fa tsy ho an'ny saritsarina malagasy. Ary le Madagasikara tsy hoe saritsarina Madagasikara fa Madagasikara ity efa men'Andriamanitra ho an'ny malagasy izany, ka dia anjaran'ny malagasy no mikolokolo azy. Ny malagasy no tompo-tsafidy sy tompo-pahefana eto amin'ny taniny. Ny malagasy no tompo-tsafidy sy tompo-pahefana eto amin'ny tany zay no men'Andriamanitra azy ary sary-piaro amin'izany. Zay le izy zay. Mazava tsara mihitsy ka inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany, dikan'izany rehetrarehetra zany dia tsotra fotsiny hoe ilaina ny firaisan-kina, ilaina ny fiarahana, miompy-tsaina, miompy-panahy ny firaisan-kina ny mahatsiaro tena hoe malagasy amin'ny fiarovana an'izany hoe Madagasikara izany. Tafiditra ao anatin'izany ny hoe mpitatana. Malagasy mila mitatana an'ity firenena ity tompoko fa tsy vahiny. Nanjanahany frantsay an'ny Madagasikara raha tamin'ny taona tany amin'ny 970 efa tsy fidiny satria hery tsy mitovy. Efa vita tany Berlin resaka conférence de Berlin dia nizaraina toy ny gâteau i Afrika, tsy nanatsafidy amin'ny malagasy fa dia ay Madagasikara zany mena Frantsa, zanahan'ny frantsay. Ady be natao teto tena hoe namoizana ain'olona maro, nanliana ny frantsay. Setry raisam-pirenena ihany koa nanery satria nitrangana ny firenena mikambana, mbola Société de la Nation izy tamin'izany, Société de la Nation tamin'izany fotoana zany, vadika Nations Unies firenena mikambana, efa mandeha ny resaka zon'olombelona, dia ny zao tontolo zao efa nametraka hoe tsy mety tsony zany hoe firenena anankiray zany hoe mbola zanahana, misy mifanjanahana amin'ny vantana, misy mifanjanahana ankolaka. Ka ty amin'ny taona 1324 ka hoe misy ny fifidianana dia atao daholy ny atao hoe fanodikodona tsaina isan-karazany, ny tsy fanarahan-dalàna, ny
family voliana resaka izay alefa any amin'ny ilay malagasy satria ilay malagasy everina hoe tsy mainininina, everina hoe mahantra, everina hoe tsy afaka mandiny javatra, everina hoe tsisy diploma, everina hoe tsisy solaitra, dia ataon'izay manao azy amin'ny fanaovana azy arak'izay tiany, arak'izay amliana azy, arak'izay anaovan'ny fantikana azy na interprétation isika ny lalàna. Dia mihevitra zany reny olon'ireny fa hoe tsisy idiran'le vahoaka malagasy, le citoyen, le olom-pirenena, zany rehetrarehetra zany fa ataonay amin'izay tiana anaovana azy io, ka tonga hatrany amin'ny hoe fanekena vazaha frantsay hifaninana ilatsaka ho fidiana ho présidentny république. Ary le izy efa voafitaka satria tsy nahafantatra ny tena marina le vahoaka malagasy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2020 sy 2020. Zany hoe ty zany amafisana tsara mihitsy ty, zany hoe satria tsika rehetra tsisy nahalala fa mipotra tapoka avy any Paris any le izy, avy any amin'ny Matignon sy ny Élysée any, any amin'ny mpitondra frantsay tany hoe Ian Rajoelina frantsay, nangataka denimena tamin'ny 2020 sy 2020. Lalàna malagasy milaza hoe rehefa feno taona ianao mangataka zoam-pirenena hafa dia very ny mahamalagasy ianao, tsy hoe very akory ary fa hoe manary ny mahamalagasy anao, zany sitraponao no nangataka ny frantsay. Toy hoe zanatsirohatra moron-dalana tsy nariany ray aman-dreniny fa nanary tena. Zany ny fomba fitenin'ny malagasy. Zanatsirohatra moron-dalana tsy nariany ray aman-dreniny fa nanary tena. Dika le hoe nanary tena ny tena heviny dia ny hoe sitrapo le izy ary olona efa feno taona. Ny resaka hafa zany ho atao hoe mbola tsy dia be resaka fa ity resaka hoe frantsay ity zany zay nafenina fa naninona moa zany raha nytenenina efa tamin'ny naninona moa zany raha nytenenina tamin'ny 2020 sy 2020 hoe zany nahazo ny za frantsay nanomboka eto satria tia soniany Emmanuel Valls prime ministre, tia soniany i Bernard Cazeneuve ministre ny atitany frantsay tamin'izany, François Hollande ny filoham-pirenena frantsay. Naninona raha nytenenina mba hoe tsopo fa nafenina tany le izy nefa mbola efa fantatra tsara ny lalàna eto Madagasikara. Fa nafenina le izy dia lasa mbola afaka mifaninana indray zany taty amin'ny 2020 sy 2020 nefa ny lalàna efa mipetraka tsara. Ka ny tsika dia izao satria mantsy ny resaka tahaka nytony ihany keo dia fanabeazana tompoko, fanabeazana ny olom-pirenena, fanabeazana ny malagasy. Inona le finosin'ilay fanabeazana ao anatin'izany rehetrarehetra zany? Ajao ny lalàna ho an'ny rehetrarehetra, ny lalàna ihany. Ny lalàna ihany toy ny firenena rehetra, indrindrandrindra ny firenena izay miteny hoe mandala ny demokrasia. Fa na iza rehefa miteny ianao hoe repoblika manaraka ny demokrasia dia manaja, tsy maintsy manaja an'izay lalàna izay, fa tsy natao hoe ho an'ny sarambabem-bahoaka ihany io lalàna io. Ka raha vao miteny zany hoe lalàna dia tonga dia ny vahoaka ny mpiretina, ny olon-tsotra no mpiretina, tsy maintsy manaraka lalàna, tsy maintsy izao, fa ny any etapiny tsy manaraka an'le izy. Raha ny eto Madagasikara zany zao dia misy fanitsakisahana lalàna na lalam-panorenana voahitsakitsaka miverimberina ho avy eo amin'le hoe maninona moa zany misy nitsangana ilay hoe collectif des candidats à l'élection présidentielle 2023 satria matsapy ireo candidat reo fa tsy mety ary tena manapotika firenena, manapotika ny malagasy ny fanitsakitsahana ny lalàna zany, ny fanaovana mpimamba ny fikarakarana ny resaka tontolo-pifidianana, ny fisian'ny fiangarana, ny fisian'ny fitongolanana tsy miafina akory fa tena baribary hitapoko hitam-pirenena. Rehefa mipanohatra n'ity fitondrana ity no mamory vahoaka zay miezaka
manaraka ny lalàna zay mpitondra ihany manao an'le lalàna na noty io na inona io na ino io zay fomba moana azy eo tsy maintsy any anaty efitrano mety tsy azo ataony mamory olona eny amin'ny kalamanjany fa tsy maintsy any anaty efitrano hoe sisiasinsisa manao ny pomban'ny fitondrana teo anivon'ny TGV ohatra de mahazo alalana tsara manao zay ataony ao dia malalaka tsara tsy nisy nanakatsakana fa ny hitatra amin'izay rehefa anao ny aty amin'ny mpanohatra de sakanana amronana an'izao zahatra rehetrarehetra zao ny amin'ny zoma zany zao hoe eo amin'ny palais des sports lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina io koa aloha tsy resaka hoe fanatanjahantena fotsiny neo fa hoe kolotsaina ihany keo voaingana kely zany zao ny TGV sy ny mpanohana ny Rajoelina ny tao voainga kely ny arahantsika nahita iny nanao ny ataony tao ny antsolona dia tsy diratsika lalina hoe olona karazan'olona inona ny tao hoe nisy ane mitady volany na leany tao hoe misy vola hony de nandeha tao sy ny sisa tsy diratsika zany andry zareo any zany ty andany andro am'zany tsika fa le izy fotsiny de hoe nangataka zany tena azo de zao zany zao ny amin'ny zoma hoe amory olona ao ny collectif des candidats à l'élection présidentielle 2023 leo hoe fiarahamietana ny firaisankina ny candidat zay irotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ty 3 sy 4 ty de mijery eo ny olona jery ny olona hoe ahoana zareo efa maly zany ireo candidat reo fa nakany amin'ny préfet ny préfet moa tsy tao fa secrétaire ny tao de entina ny taratasy sy ny sisa inona aloha ny dikan'izany atreto ny dikan'izany atreto de miezaka manaraka ny lalàna foana mamme modely manaja lalàna foana ny candidat zay ao anatin'ny fiarahamietana sy ny firaisankina miezaka manaraka lalàna foana zany hoe tsy misy mihitsy ny azo hoe itsikirana na anenjehana ny olona manara-dalàna ndray ne eto Madagasikara no mahazo loza ary ito zany eny aniva ny fiarahamony eny enao amin'ny lalàna ny fifamoivozana ohatra enao zay manaraka ny lalàna amin'ny Tsipriany ndray lazay ny olona fa ondrakondrafana lazay ny olona fa adaladala hoe fa iny ve ahoana zao nefa mahazatra nefa tsy zay no lazain'ny lalàna amin'ny resaka lalàna amin'ny fifamoivozana de ohatr' zany keo amin'ny politika ny olona zay miezaka manaraka ny lalàna no lazaina fa manao tsy mety anaovana antsojay andefasana miaramila andefasana mpitandro filaminana nefa mizesta hoe firenena manaja ny demokrasia voainga kely te zao ny fivoriana ny assemblée générale ny firenena mikambana natao tany a New York rehefa septambra moa zany Iandry Rajoelina moa zany efa niala fa raha mbola teo angamba de tsy maintsy niakatra indray hoe tribune ny Nations Unies nefa le tribune ny Nations Unies ny dikany zao tontolo zao rehefa miteny eo anao de miteny manoloana ny zao tontolo zao zany ny zavatra misy ety aminao nefa efa fantatry ny olona voatao amin'ny RFI zao ny Radio France Internationale tao anatin'ny andro vitsivitsy zay de inona ny anokanana fotoana manokana mihitsy misy an'le namana mpanao fanadiadiana tsy hoe fanadiadiana moa zany fa famelabelarana anga le hoe mamanina inona ny velabelariny ao ho atsika zay miaina inona avy no antsona hoe karazana fanonganam-panjakana zany ny velabelariny ao malalaka tsara mihitsy azavainy ao de ny hoe coup d'état institutionnel na voalaza ao mihitsy tena azavainy coup d'état neny misy karazana ohatr' zao fa le hoe coup d'état satria resaka Afrika hoe resaka coup d'état mantsy de hoe miaraka amin'ny basy de miaramila de ohatran'ny tany Guinée ohatran'ny tany Mali Burkina Faso zay mahazatra fa misy coup d'état hafa ihany keo ary lasa mitodika aty Madagasikara ny mason'ny zao tontolo zao ary matony ihany miresaka an'izany de tsy tonga ho azy akory fa misy zavatra nanetsika an'ilay mpanao fa makavakana mpanao gazety matoy izy miresaka an'iny eo amin'ny micro
satria tony micro tony tompoko sacré tony sacré fa tsy hoe hiteniteny fotsiny eo ary ny zavatra hoentiny eo a dia zavatra efa hoeritreretina hoe sahaza mendrika mety ho an'ny mpiaino sy ny mpanaraka n'lay onjam-peo zany na télévision na zay anarahany azy eo zany na amin'ny Facebook moa zany efa misy zao na ny YouTube dia ohatran'izay le izy ka ny tiano tenenina dia izao nanao fihetsiketsehana zay nataony tao ny mpanao an'Andratjoelina tao amin'ny Palais des Sports tamin'ny farany teo dia tia koa zany ny aty amin'ny firaisankina ny candidat zany hanao ao koa amin'ny Zoma dia ho hita eo amin'izay androantsika mbola talata jereo tsara ny fanarahan-dalàna ataon'ny kolektiva ny candidat mbola talata tsika amin'ity aneo ity mbola misy larobia lakamisy le izy mbola any amin'ny Zoma so ndray diteny ka efa potomoty tsy apotomoty zany talatsika anio fa omaly ara l izy efa nalefa zany hoe teo andro maromaro melo mihitsy dia efa alefa ny fitenenana sy ny filazana fampahafantarana sy mifangatahana dia misy taratasy mazava manao siny ao ireo firaisankina ny candidat zany fivondrona ambeny ny candidat fivondronana amin'inona moa izy io tsy manaiky candidat tsy manaiky ny tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena ao anatin'ity tontolo-pifidianana ity tsy manaiky ihany koa ny latsahana vazaha zay averimberina foana zay tsy manaiky ihany koa ny latsahana vazaha olona tsy gasy zany olona tsy gasy olona tsy malagasy hifaninana amin'io fifidianana filoham-pirenena io zay le fotrikevitra zay tsy manaiky ihany koa ny aty amin'ny ACC ary reo kolektiva na candidat reo nefa nyteny hoe tsy matoky tsy manana confiance tsy matoky an'io ACC ohatrony zay seny ihany koa voafoaka ao satria rehefa jerena le fomba fiasan'le seny zany hoe indépendant inona ny indépendant eo tsy indépendant zany misy manao ny tsy ara-dalàna etsy misy manao ny tsy ara-dalàna tsy miteny tsy mivolana dia mandeha ihany koa ny aty amin'le gouvernemanta moa zany dia efa satria olom-boatendry efa tsy araky ny lalam-panorenana ny filohan'ny Sénat zay tokony handray an'le andraikitra mialabala fotsiny dia nekena androm-panjakana zay gardien lalam-panorenana le fandavana tsy fandraisana andraikitra nataon'le filohan'le Sénat zany ny zavatra amseho ka nahoana ny kolektiva na candidat tsy hitsangana ny any amin'ny député fa mandeha ny angaredona zany zao satria zany solombavam-baoaka zany ihany koa manany ny asiny zany satria solon-tenam-bahoaka ny anatina androm-panjakana solon-tenam-bahoaka ny anatina androm-panjakana mba jereo ny any ivelany any chambre de représentants ny any États-Unis Knesset ny any Israely Douma ny any Russie député ny any France fa manana maizy azy daholo zany solon-tenam-bahoaka any anatina androm-panjakana mpanao lalàna ka nahoana moa ny député no hitazapotsiny manonena n'lay toetra raha izay miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ary reny resaka hoe angaretony reny tsy mipopotra ho azy reny fa vokatry ny fahatsapana fa tena tsy mety tsony le zavatra ampiarina eto amin'ny firenena indrindrandrindra ao anatin'ity